eo amin'ny tontolon'ny finoana kosa indray dia amin'ny alahady 7 desambra ho avy izao no raisin'ny mpino sy ny fiangonana FJKM Ambohinorina amin'ny fomba ofisialy ny mpitandrina mianakavy. Ny asabotsy 7 desambra ho avy izao no raisin-tanana ao amin'ny FJKM Ambohinorina ny mpitandrina aingo mampianina Volamasoa sy ny vady aman-janany. Ny sinodam-paritany Rivo Avaradrano no hitarika ity fotoana ity izay nomboka amin'ny 7 sasany maraina. Ny ampitsony kosa no anatanterahana fotoana be iarahana amin'ny zanaky ny fiangonana rehetra. Fifaliana ho an'ny fiangonana tokoa rehefa lasa ny mpitandrina teo aloha noho ny fisotron-dronoana dia nahazo mpitandrina vaovao dia fifaliana zany ary zany fametrahana sy fandraisan-tanana zany dia zava-dehibe eo amin'ny fiangonana satria solotena hitondra ny tenin'Andriamanitra, ampianatra, hifampitaiza amin'ny fiangonana zany dia zava-dehibe indrindra eto amin'ny fiangonana koa raha jerevana fotsiny ny tantara dia tandrina maro nefa mifandimby teto nandritran'izay efa ho 50 sy 50 taona zay zay ho ankalazana Tsoatsy ka eto zany zay dia miantso ny zanak'ampelezana rehetrarehetra ny olona efa nandalo tato amin'ny fiangonana na ny taranak'ireo mpitandrina ny fandimby teto na ireo olona efa nahazo fahasoavana teto amin'ny fiangonana amin'ny alalan'ny batisa, ny mariazy, ny zavatra rehetra nalovana teto zany dia atsonay hiara mifaly aminay amin'ny fotoana io. Ny 7 marsa 2024 moa no efa napetraky ny sinodam-paritany ny mpitandrina aingo mampianina Volamasoa rehefa nandeha nisotronondry ny mpitandrina teo aloha Teofila Rasolonirina. Dia izay indray ary mpijery hajaina ny azo natolotra tamin'ity takariva ity raha iverenana ny vaovao nentina tamintsika tato anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao dia olana vokatry ny tsy fahampiana sy ny tsy fahamatsiana solika ny orinasa jirama no niteraka ny fahatapahan-jiro teto Antananarivo renivohitra tamin'ity androany ity. Androany ihany koa no nandanina ny volavolan-dalàna mikasika indrindra ny teti-bolam-panjakana 12 sy 2 izay ary masaka azo natolotra ry mpijery hajaina mamy fotoananao ny sampana fampahalalam-baovao ny fahitalavitra mateveo amin'ny rahampitso indray veloma tompoko.